Efa le miaratsika rehetra mpiain'ny fandarana Kristino Ivo eto amin'ny Olivasio radio indray. Androantsika dia iresaka manokana ny momba ny antsoina hoe filazantsaran'ny fanjakan'Andriamanitra. Filazantsaran'ny fanjakan'Andriamanitra. Ity sujet anankiray ity dia mety tsy ho vitantsika ao anatin'ny indray mandeha fa hozarako anankitelo izy ity. Hozarako anankitelo izy ity ary tena mila azontsika fa ity no fototry ny fiainana kristianina zany, ny fahazonany ity zavatra ity ny tena fototry ny fiainana kristianina. Ny mila azontsika voalohany aloha dia ao anatin'izay filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra zay dia zavatra tsy misaraka ireo, zavatra tsy misaraka zany ilay filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy azo saratsarana ilay izy fa ny fanatsaratsarahanao ilay izy ary ny faningananao zavatra ao anatin'izay dia mahatonga dérive doctrinale. Zany mahatonga fampianarana diso na tsy feno satria misy zavatra izay tsoahan'ny olona, zavatra ao anatin'ilay filazantsara dia iny fotsiny no ampiasainy. Fa ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra dia zavatra anankiray izay tsy misaraka ary tsy azo sarahana. Dia reto avy zany arany. Voalohany indrindra, ny fandraisana ny asa-pamonjeny Kristy. Zay aloha zany ny etapy voalohany indrindra, ny fandraisana ny asa-pamonjeny Kristy. Fandraisana sy finoana ny asa-pamonjeny Kristy. Zay ny etapy voalohany indrindra. Ny etapy faharoa dia ny fidirana ao anatin'ny fitsarana, miditra ao anatin'ilay fitsarana ary fiatahana amin'ny toe-pony zao tontolo zao, détachement amin'ny toe-pony zao tontolo zao. Zay ny etapy faharoa. Ny etapy fahatelo dia ny fandraisana ny fahefan'i Kristy ary fampiarana an'izay fahefan'i Kristy zay, exercice d'autorité, mifampiarana an'io fahefan'i Kristy io eto amin'izao tontolo zao mandra-piaviny Jesosy Kristy, zany hoe fanjakam-pisorona. Ireo zavatra anankitelo ireo no manome ny antsoina hoe filazantsaran'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary androany tsika iresaka manokana ny momban'ny filazantsaran'ny fanjakan'Andriamanitra, momban'ny fandraisana ny asa-pamonjeny Kristy, satria io ny tena baziny io, ny fandraisana ny asa-pamonjeny Kristy. Zay no resahantsika androany. Fandraisana ny asa-pamonjeny Kristy, ohatry ny ahoana zany hoe mandray ny asa-pamonjeny Kristy. Ozy Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana hoe vita ozy Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, dia mety anontany tentsika hoe inona ary zany vita zany. Ao anatin'io zavatra vitan'i Kristy io mizara telo le izy, ary mila fantatra mazava tsara. Voalohany indrindra aloha ny hazo fijaliana, ny faharoa manaraka an'izay ny fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty, ary ny fahatelo manaraka an'izay ny fiakaran Jesosy Kristy nakany an-danitra ary ny filatsanany fanamasina. Zay zany ny ao anatin'ny asa-pamonjeny Kristy. Ireo zavatra ireo koa dia tsy azo sarahana ihany koa ireo, fa mila inoana miaraka, mila raisina miaraka, ary mila azo ny tena dikan'ilay izy tsirairay avy. Ho resahantsika aloha arany, satria araka ny teneniko teo dia mizara telo ny ao anatin'ny fandraisana ny asa-pamonjeny Kristy. Voalohany indrindra aloha ny hazo fijaliana. Ina ny dikan'ny hazo fijaliana? Ny dikan'ny hazo fijaliana dia tsotra ry havana. Ny zavatra rehetra tiako azonao tsara aloha hoe ny zavatra rehetrarehetra zay ho hazavaiko sy ambarako eto dia zavatra efa vitan'i Kristy, zavatra fantatrao fa saingy le mandray azy ny problème, le mino azy ny problème. Zavatra efa vitan'i Kristy ny zavatra rehetrarehetra fa mila inoana zay dia mila raisina zay. Voalohany indrindra raha ny hazo fijaliana. Inona ny teo amin'ny hazo fijaliana? Teo amin'ny hazo fijaliana dia mila azontsika fa voavela ny helokontsika. Voavela ny heloko ao taloha, ankehitriny ary ho avy. Efa vita, tsy mila katahana intsony zany. Voavela ny heloko ao.
nalohany Jesosy Kristy ny vidin'ilay fahafatesana tambon'ny ota izay tsy maintsy aloha atsika no ny amampanota atsika, efa nalohany Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana zany veta. Faharoa manaraka an'izay, netiny Jesosy Kristy eo amin'ny tapahany Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana ny ozina, tsy tapaka ny ozina, tsisy na inona na inona intsony, afaka manandevo anao ary tsy eo ambany zioga na ny ozina ntsony ianao, efa tapaka teo amin'ny azo fijaliana ny ozina. Fahatelo manaraka an'izany, tsisy fanamilohana intsony, Kristy nefa nitondra fanamelohana teo amin'ny azo fijaliana, tsy misy fanamelohana ho anao intsony, voaverana elokao. Manarak'izay, teo amin'ny azo fijaliana no netiny Jesosy Kristy dia kapokatamina nasitranana anao. Teo amin'ny azo fijaliana vitan Jesosy ny zavatra rehetra, afaka omeny Jesosy ianao indray ny fanasitranana, ary tsy mifanasitranana ihany fa tena fahasalamana mihitsy, efa vita koa zany ary mila raisina. Ny manarak'izay de fahadimy a, de niara-nomboana tamin'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana ilay ianao taloha. Zay tena mila azo zay, niara-nomboana tamin'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana, fa zay Kristy Jesosy de efa nanombo nofony sy ny filany teo amin'ny azo fijaliana. Voaomby niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana Osbory, voaomby niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana, voaomby niaraka tamin'i Kristy teo iza sy anao. Ary mila inotsika zany, mila raisitsika zany, mila iainatsika zany, mila azotsika tsara zany, efa vidy zany zavatra zany, fa mila inona, mila raisina de mila iaina zany. Zay teo amin'ny azo fijaliana, zay teo amin'ny azo fijaliana. Teo amin'ny fitsanganan Jesosy Kristy kosa, inavy ny zavatra nitranga teo amin'ny fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty ry havana, resy ny fahafatesana tambon'ny ota. Tsy manakery aminao intsony ny fahafatesana, tsy manakery aminao intsony ny fahafatesana. Resy ny devoly, tsy manakery aminao intsony, tsy misy tapaka ny zioga ny fanandevozana rehetra. Resy ny fahafatesana, resy ny ota, mpandresy Kristy, nitsangana tamin'ny maty Kristy, ary de nomeny ianao zany fandresena zany, mpandresy ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, satria mpandresy Kristy. Zay ny herin'ny fitsanganan Kristy tamin'ny maty, zay ny herin'ny fitsanganan Kristy tamin'ny maty, mpandresy ianao satria mpandresy Kristy. Tsy ianao ny mpandresy, fa mpandresy Kristy, de nomeny ianao zany fandresena zany, manoatra anao ny mpandresy anareo sisa amin'ny alalan'ilay tia anareo mpandresy Kristy, de nomeny ianao zany fandresena zany. Zavatra tsisy neny nataonao tsony zany, fa mila raisinao zany, de mila inonao zany, de mila iainanao zany. Fahatelo manaraka an'izay ravana de zao, niakatra ho any an-danitra Kristy, nandritry ny 4 andro izy teto am'izao tontolo zao, rehefa nitsangana tamin'ny maty, de mazava be ny tenin'Andriamanitra hoe ary nitoro sisy ny fanjakan'Andriamanitra, nitoro ny fanjakan'Andriamanitra. Ary rehefa niakatra tany an-danitra izy, teny verina tamin'ny alalan'ny fanahy masina izy, indro nidina amin'ny fanahy masina, indro nidiny Kristy, ary rehefa nidiny Kristy de lasa velona ao anatiko, sy lasa velona ao anatinao zany fanan'Andriamanitra zany, zany herin'ny fanan'Andriamanitra zany. Eo no manomboka ry havana ny tena fahateram-baovao, eo ny tena manomboka ny fahateram-baovao. Inona ndika zany ry havana? Reo zavatra ny tany saiko rehetra eo de mila inonao ary mila iainanao, mila inonao, mila raisinao zavatra efa vita amin'ny Kristy daholo zany rehetrarehetra zany, tsisy nenenina ataonao zany. Fa saingy zao ry havana, zao ny olana, rehefa tsy inotsika zay zavatra zay, de tahaka ny olona mangetaeta any an-tany efitra, any amin'ny désert tsika, de miankina eo amina siny be feno rano, mangetaeta tsika any amin'ny désert. Inona mahatonga an'izany? Satria tsy voainao ilay robinet
zay mampitosaka n'le efa fahafenoana efa vitany Kristy ao amin'ny fanahy. Efa vitany Kristy ao amin'ny fanahy ny zavatra rehetra. Efa vitany Kristy efa vonona ny zavatra rehetrarehetra. Efa voavelana eliko ao, efa tapaka ny ozona, efa tsy misy fanameloana intsony, efa resin'ny Kristy ny aretina. Efa mitsangana tamaty Kristy, efa resy ny fahafatesana tambon'ny ota. Efa nomeny anao ny fandresena, efa niakatra tany an-danitra izy ary miverina izy ary izy ny velona ao anatinao. Tsy ianao tsony miatrika ny problemanao rehetrarehetra, fa Kristy velona ao anatinao. Ka raha le Andriamanitra zay namorona zao tontolo zao, raha le Andriamanitra zay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, raha izy no velona ao anatinao, inona ny tokony hatahoranao? Inona ny tokony hampiherikerika anao? Inona ny tokony hampitaitaina anao? Tsisy eo aminao nefa zany herin'ny fiasan'Andriamanitra zany. Raha tsy mibanjina n'izany asa-pamonjena, mandray an'izany asa-pamonjena zany ianao, ary mibanjina n'izany isan'andro isan'andro. Mila saininao isan'andro isan'andro zany ny azo fijaliana, ny fitsanganan Kristy tamin'ny maty, ny fahavelomany ao anatinao, tsy azo sarahandreo. Fa mila banjinao isan'andro, mila raisinao, mila iainanao, mila tsakotsakonao isan'andro isan'andro. Ny fitsakotsakonao an'izany ry havana, ny fibanjinanao an'izany isan'andro, ny fisaintsainanao an'izany asa-pamonjena vitany Kristy ho anao isan'andro isan'andro any, izany no isehoany ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Zany ihany no moyen tokana azon'ny herin'Andriamanitra miseho eo amin'ny fiainanao. Ry havana, banjino Kristy, banjino ny asa-pamonjena vitany. Aza lany andro mibanjina ny tontolo hita maso, aza lany andro mibanjina ny hafa, aza lany andro mijery ny olana sy ny problema maro isan-karazany. Zany tsy maintsy misy zany, fa mizara mibanjina n'izany zavatra efa vitany Kristy zany, mizara manaiky an'izany asa-pamonjena efa vitany Kristy zany. Vita ozy Kristy, raiso zany, raiso zany famelan-keloka natolona anao zany, raiso zany fanapahana ozina efa vitany Kristy teo amin'ny azo fijaliana zany, raiso zany famafana ny fanameloana rehetra zay vitany Kristy zany teo amin'ny azo fijaliana. Raiso ny fanasitrana, ny anjara fanasitrana ao anao ao am' Jesosy Kristy, nitsangana tamin'ny maty Kristy, raisy ny fahafatesany tambon'ny ota, mpandresy Kristy, de nomeny anao zany fandresena zany, ary tsy vita meny anao zany fandresena zany, fa niakatra izy de nidina, ary rehefa nidina nilatsaka ny fanamasina, velona oponao izy nalahy tao anatinao fovatony, solo ny fonofo zany, milinonao anao zany, mila raisinao, mila iainanao, fa izany no azonao miatrika mandrakariva isan'andro isan'andro. Ny ady rehetra eto amin'ity zao tontolo zao ty, mpanjiny Jesosy Kristy, indro meny anao ny fandresena, raiso ny asa-pamonjeny Kristy, ny voninahitra ho an' Jesosy Kristy, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Amen.